mitady fotoana ihany koa zao hiavana malala androsoantsika amin'ny fivoarana, amin'ny fandrosoantsika amin'ny fiarahana amin'ny tompo, fiarahana amin'ny Jesosy Kristy. Dia ny entiko mampandroso anao anatin'izao fiarahantsika izao dia hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Joela toko 2 manao hoe fa lehibe sy matahotra indrindra ny andron'i Jehovah ka iza no mahatanty izany. Fa lehibe sy matahotra indrindra hozy izy ny andron'i Jehovah ka iza no mahatanty izany. Izany hoe lehibe loatra izany fiavian'i Jesosy Kristy sy ny fahatongavan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahalanitra. Tsy fantatsika izay fotoana mety havian'i Jesosy Kristy. Tsy fantatsika izay fotoana mety hitaperan'izao fiainana mandalo izao. Fa ny zavatra mila atao anatin'ny fontsika sy eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny fanahintsika mandrakariva dia izao hoe mivonona mandrakariva izao sy anao ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Teboka voaloha izay, teboka faharoa dia izao sy anao mihitsy no mila miomana isan'andro satria tsy fantatsika izay fotoana mety hialan'ny fontsika dia mila miomana ny amin'ny fionanao amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka ianao, miomana amin'ilay fionanao amin'Andriamanitra. Amen. Fa lehibe sy matahotra indrindra hozy izy ny andron'i Jehovah. Izany hoe andron'i Jehovah izany dia tena hoe mihezinezina, tena hoe hitsena n'ilay mpanjaka ny mpanjaka eny amin'ny rahalanitra. Tsika tokony manana tahotra an'izay fieritreretana ny fiainana mandrakizay, izay tahotra ilay fiainana mandrakizay. Mila manana an'izay tahotra izay tsisy mahatanty ny famirapirantan'Andriamanitra fa mazava loatra tsy hay hazavaina izany voninahitra Andriamanitra izany. Amen. Dia tena hoe te hitonanao amin'izao fampidirako anao izao mba tena hivavaka ianao any tokantrano any, hivavaka aty atokantrano. Mbola be dia be ny fikasan'ny tompo amin'ny andro izay ampandraketin'ny tompo fa alefako tsikelikely, alefako miandalana iny mba tsy atao hoe rotoroto be koa ilay izy fa atao izay vitan'ny hery, atao izay vitan'ny aina sy ny izay vitan'ny tena izany dia atao izay araka ny fotoana mahamety azy. Amen. Dia hivavaka aritsika aloha amin'izao fotoana izao hoe Jesosy io matahotra sy lehibe indrindra izany fotoana fiavianao izany. Tokony manana izany tahotra izany izay tsirairay avy Jesosy Kristy hoe efa tafahomana tokoa ve izay ny amin'izany fitsenananao eny amin'ny rahalanitra izany. Nanao ahoana ny fiainam-panana tetỳ ambony tany sao dia variana fotsiny izay, sao dia nanao zavatra ny filanofo sy ny fiainan'ny tany fotsiny izay, ka izany no mahatonga anao miteny hoe ka iza no mahatanty izany, iza no mahatanty izany fahatongavanao, iza no mahatanty izany andron'i Jehovah izany. Ka izao izay tompo dia ataovy tena miomana mba tsy ho fahamenarana ho anay ny fahatongavanao eny amin'ny rahalanitra, tsy fahamenarana ho anay izany andron'i Jehovah izany. Jesosy io raha izara indray izay ny teninao ifamizara ny teninao androso amin'ny dingana ambony, iroso amin'ny dingana hiakatra kokoa indray izay amin'ny fiarahana aminao amin'ny atanatohatra miaraka aminao mba ho tena hoanao tokoa izay Jesosy Kristy ary tena hiditra amin'ilay fahavarana tery sy hety mba tena olona ho tafahomana izay Jesosy Kristy ka hitanay ambiny ianao fa tsy hahitanay atory dia ho voahomana ny amin'izany fampakaram-bady ny zanak'ondry izany izay misaotra Jesosy io. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay ifampizarako aminao hatrany dia ao amin'ny bokin'ny Joela ihany Joela toko 2:9 manao hoe Joela toko 2:9 manao hoe ho ana dia ankehitriny aza hoy Jehovah miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana. Miverena amiko izy ianareo amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana, ary ny fonareo no tiatiaro fa aza ny fitafianareo. Ary miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra reo fa mamindra fo sy miantso maro-po sady be famindrapo
fandrao mba anenina ihany izy ny amloza. Amen. Izany hoe koa ankehitriny ozy Jehova dia miverena amiko ianareo amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana, ary ny fonareo no triatriaro fa aza ny fitafianareo. Izany hoe ny fonao mihitsy no eto manantona ny Jesosy Kristy. Amen. Izao velo izao no famonjena ho azy ho anao. Rehefa maty raha lasana bavy dia tsy misy famonjena intsony. Amen. Tsy misy famonjena intsony satria efa maty ianao dia tsy afaka hoe hiverina andeha dia Jesosy za vereno any amin'ny tany velona indray fa izay avy ho vonona ny bebaka. Fa izao fotoana ny fahavelomanao izao no fotoana hibebahantsika. Amen. Hibebahantsika ary mivonona ny amin'ny zavatra rehetrarehetratsika ninina mitranga. Tsisy ho tapahan-doza fa miomana kosa ianao ny amin'ny kapok'Andriamanitra. Amen. Kapok'Andriamanitra valiny famotanao. Dia aza omena tsiny Andriamanitra rehefa mikapoka anao fa resy fitiavana anao hoe io tokoa Jesosy ilay fizahan-toetra. Io ilay kapoka Jesosy valin'ilay fahotana nataoko teo anatrianao. Hoentiko miaraka aminao Jesosy Kristy. Fa fantako fa ny kapoka izay ho ataonao amiko Jesosy Kristy dia kapoka hamafanao ny fahotako rehetra. Amen. Kapoka hamafanao ireo marika tsy hisy teo amin'ny tenako rehetra. Kapoka hamatorana vaovao ahy indray. Amen. Kapoka hifandraisana vaovao aminao indray. Amen. Izany no mila hiomana zanak'Andriamanitra rehetra. Taloha mety ho tapahan-doha mihitsy hoe hivadika hivavaka kristianina handray an'i Jesosy Kristy. Fa amin'izao mety tsisy an'izany hoe fatapahan-doha izany fa misy kosa nefa ny valin'ny fahotana raha lasa labavy. Misy ny valin'ny fisarahanao tamin'ny Satana ka hidiranao amin'ny fiainam-baovao miaraka amin'i Jesosy Kristy. Dia mila miomana ny amin'izay zavatra izay ianao. Fa ny tena tanjoko sy ny tanjonao dia miomana amin'ilay andron'i Jehova, miomana amin'ilay fiavian'i Jesosy Kristy, miomana mba tsy ho very any amin'ny fahariam-rehetra ho mandrakizay. Azontsika izany raha lasa labavy, mila miomana ny amin'izantsika. Dia homanintsika ety ny fiainam-panantsika, mila tsy variantsika. Tsara ny mikarakara ny tenantsika, prendre soin antsika, ny manao zavatra mahafinaritra. Fa tsy mety kosa nefa manao zavatra mahafinaritra amin'ny nofinao nefa ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Fa izay rehetra ataonao dia ataovy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mandehana ny fahamasinana, mifamela heloka, mifonara tokony hifonana zavatra atao, aza mangalatra, aza mitsiriritra, aza maka ny zavatra ny namanao, izay zavatra lazaina sy ambaran'ny tenin'Andriamanitra rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ianao ka lasa nabavy. Dia zava-dehibe ny fankatoavanao an'io tenin'Andriamanitra rehetra izay voalaza ao anatin'io tenin'Andriamanitra io. Dia hampaheranao raha lasa nabavy amin'ny adinao rehetra. Amin'ny adinao rehetra dia manana finoanan'i Jesosy Kristy fa izy no hitantana ny fiainanao. Aza mbola mijery any situation mbola tsy mivalo. Amen. Fa ianao aloha manao hoe manana finoana ve ianao fa misy Andriamanitra, manana finoana ve ianao fa velona Andriamanitra, manana finoana ve ianao fa afaka nitarika ny fiainanao izy. Amen. Zary avana malala dia notarian'Andriamanitra ny fiainako rehefa tena hoe avelako any Jesosy ny fiainany nofo rehetra, izay zavatra fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana anao. Dia nanokatra varavarana tsikelikely teo amin'ny fiainako Jehova. Amen. Ary mino fa mbola te hitondrana lavitra mihoatra noho izao amin'ny fiarahana aminazy. Amin'ny fiarahana aminazy rery ihany tsy misy antom-pahavelomako raha lasa nabavy. Afa-tsy ny antom-pahavelomako miaraka amin'i Jesosy Kristy. Dia hiditra amin'ny fahefan'ny azonaina dia ilay fiainana mandrakizay. Amen. Dia hozy ny ten'Andriamanitra mijoela teo ilay nijerevantsika hoe ny fonareo izy ny triatriaro fa aza ny fitafianareo. Miverena amiko ianareo ozy izy fandrao zaho ozy izy aminenina ny amin'ny loza. Amen. Ny fonao mihitsy no eto mitomany eo anatrehan'i Jehova. Raha afaka mivady ihany ianao dia mivady ihany. Hoe Jesosy mifonany amin'izay ilay fahotana vitako teo anatrehanao. Mifona Jehova, mifona dia tantarao ilay zavatra nataonao reto sy
zavatra nataoko teo anatrehanao mifona Jesosy fa amin'izao sisy izao dia te hanana an'ilay tahotra amin'ny andro lehibe anao a dia ilay andro ny fiavian'i Jesosy Kristy te hanana tahotra n'ilay afo be a tsy te ho any a Jesosy Kristy fa te hanana amin'ny fiainana mandrakizay dia ny tia tany dia te hiomana ny amin'izany. Halleloia. Dia ambaro mihitsy hoe isan'andro Jesosy mila anao. Tsy mahavita amin'ny fiainako irery aho na ny rano hosotroko na ny hery moa sisa ten'Andriamanitra hoe Jesosy ozy izy a ny zanak'ondro ozy izy a dia mipetraka eo an-tanana ankavanan'ny hery, mipetraka eo an-tanana ankavanan'ny hery. Amen. Izany hoe iza n'iza mety olombelona mihevitra fa ny Bouddha na mety ny Allah na mety ny hery hafa tsy fantatra no mbola mampijoro antsika tsirairay avy tsy ry havana malala fa io hery hoentinao io na mivavaka amin'izy ianao na mivavaka amin'iza herin'i Jehovah ny mbola mampisy fofonaina, mbola mampitebo asy anao. Herin'i Jehovah ny mbola manosika anao mandeha miasa. Herin'i Jehovah ny mbola mampatanjaka ny sainao nefa ianao mitsindrona firy andro. Herin'i Jehovah ny mbola mahatonga anao matanjaka ny taulanao, mandresy miady ianao, mba handresy miady ianao, mba handroso miady ianao, mba haompy miady ianao, mba handova ilay fiainana mandrakizay. Mipetraka eo an-tanana ankavanan'ny hery. Lazao mihitsy Jesosy Kristy io mila anao a. Isan'andro mila anao. Tiako loatra hiniriny hoe isan'andro Tompo mila anao. Isa minitra Tompo mila anao. Isa segondra Tompo mila anao. Ny orako ny segondra, ny androko ny taonako manontolo ny 10 taonako. Ny fifaliako mila anao, ny fizahan-toetrako mila anao, ny fiainako mila anao, ny zanako mila anao, ny rivotra iainako mila anao, ny fahasalamako mila anao, ny hoaviko mila anao, na eto na aiza tompo na aiza toerana misy azy hitondranao ahy mila anao. Halleluia. Aoka hiaraka amiko ny fanatriana. Tena te hanosika anao mihitsy reso Jesosy Kristy. Ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Te laza izay iry izay hoe isan'andro Tompo mila anao. Isan'andro Tompo. Isan'andro Tompo mila anao. Isan'ora Tompo mila anao. Isan-tsegondra, isa-minitra Tompo mila anao. Ny atoandro Tompo mila anao. Ny maraina Tompo mila anao. Ny hariva, ny alinao Tompo mila anao. Halleluia. Mila anao foana Jesosy Kristy. Halleluia. Zay rêvana malala ny afatra pitako aminao. Et je souffle sur vous, les uns les autres. Je souffle